Olona iray avy any Orombe no lavy ny coronavirus araka ny tatrana ataon'ny profesora Anta-Marie Daniel Vololontsin, mpitondra teny ny foibe mpibaikona niady amin'ny Covid-19 na CCO androany Zoma. Tafiakatra 770 araka izany ny isan'ireo namony ainy noho n'ity valanatra anday ity eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia niampy 420 indray ny isan'ny olona vaovao mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora raha araka ny tatrany CCO hatrany. Miamiena hatrany kosa ireo marary-tsaboina. Mbola misy 430 anefa ny isan'izy ireo manerana ny nosy. Ny 770 amin'izy ireo no voatsokajy ho mampiseho soritra aretina mahery vaika. Miampy 70 kosa ireo sitrana. Raha tambatra izany dia miisa 794 sy iray alina ny isan'ireo olona efa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus hatramin'ny niatombohan'ny valanaretina teto Madagasikara ka hatramin'izao. No amafisy Michel Saondrary Malala, ministra ny fanabeazam-pirenena fa tazomina ireo datim-panadina mpanjakana amin'ity taona ity. Anjarany ny any amin'ny faritra no mandrindra ny fikarakarana ny fanadinana sy ny fandraiketana ireo laza adina hoy ity ministra vaovao ity, nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo aminy sy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izay ministra ny solo-toerana. Afaka 10 andro izany dia hikatrika ny fanadinana CEPE ireo mpianatra avy eo amin'ny fanabeazana fototra. Ho an'ireo kilasy tsy manao fanadinana mpanjakana dia anjaran'ny sekoly no mandrindra ny famaranana ny taom-pianarana raha araka ny filazany ihany. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly alakamisy fa isy ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny anteny mera rotonta anohizana ny fankatoavana ireo didy ijivolana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2022. Izy fivoriana tsy mihoatra ny 12 andro ny 20 aogositra ny hahafahan'ny fahefana mpanao lalàna manohy ny fankatoavana ny didy ijivolana mikasika ireo lalàna mifehy ny fividianana sy ny fitsapakevy-bahoaka ary ny didy ijivolana izay manova ny anjin'ny sasany ao amin'ny lalana fehizoro mikasika ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny anteny meran-doholona sy ny fividianana ary ny fanendrena ireo loholona. Tafiditra ao anatin'ny didijivolana tsy nankatoavy ny anteny meran-doholona tamin'ny volana Martsa ny fampihenana ny isan'ny loholona. Ifantoka amin'ny fananganana komity iraisana ny anteny mera-rotonta ahafahana mankatoa ny volavolan-dalàna tsy nitovian'ny hevitra ny anteny mera-rotonta.